d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena ho abolana toko 720 andiny 7 tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Amin'ny anaran'ny tompontsika no hiarabananao ao anatin'izao fandaharantsika toivaka ny fahamarinana fandarana manokana hifampahirezantsika mpikambana sy izay rehetra te hikambana atao anatin'ny toivaka ny fahamarinana ho antsika mpiaino rehetra ihany koa. Manona ny fiadanan'ny tompo aminao ary manasanao etya mpiandohany izao fandaharantsika izao hiara hivavaka isika. Andriamanitra tomponay misaotra anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy afaka miantso anao ankehitriny dia anokana izao fotoana izao hiainona ianao. Mangeta hitanao ny aty anatinay aty. Meo fifantohana izay tompo ary ampanginina amin'ny anaranao izay rehetra feo manelingelina na efa nivelan'ny na aty anatinay ihany koa izay mahatonga anay tsy ho tafafantoka, mahatonga anay hivezivezy ny sainay ary mahatonga mety fahajambana eo amin'ny masonay mihitsy raha tsy hatakaranay ny sitraponao. Mitenena aminay anio, ampaherezo izahay ary tario amin'ny lalan'ny fahamarinanao Jesosy amin'ny anaranao raha toy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Dia ametraka fanontaniana tsotra aminao amin'ity fandaharantsika ity amin'izao andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izao hoe manaiky atosika ny tahotra sy ny ahiahy ve ianao ty? Rehefa mahaino an'izany ianao izao dia mety avy dia hiteny hoe za kosa, za ve dia atosika izany. Olona manokana teo amin'ny tantaran'ny Baiboly Davida. Iresaka ny Davida aminao anio. Olona faharoa isan'ny malaza indrindra tao aorianan'ny tompontsika tompo Jesosy i Davida. Raha jerentsika tany amin'ny intsivin-jato mahery kely ihany no miverina ny anarany ao anaty Baiboly ao. Izy rery no ambara amin'ny tenin'Andriamanitra fa olona hitany hoe araka ny fony. Araka ny hitantsika ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:12 zany. Inoko fa any anatintsika tsirairay avy ihany ny etaeta teo olona araka ny fon'Andriamanitra ihany koa. Isan'ny tena mampiavaka ny tantaran'i Davida dia noho izy mitovy amintsika mihitsy olombelona miaina anatin'ny fiainana tahaka ny hoe ambony ambany toa antsika. Any am-bokin'ny Samuela voalohany sy ny Samuela faharoa no ahitantsika ny trangam-piainana ny ainany azontsika hitarafana le toe-potany anatin'ny tany dia ho ampanatrehana le tranga fa miaraka amin'ny tononkira-tsalamo ny soratany ihany koa any am-bokin'ny Salamo. Tena zava-dehibe ny mianatra ny toe-pon'i Davida hitomboantsika amin'ny finoana ihany koa fa moa tsy hoe masina be ho azy tao ange Davida fa nampiasain'Andriamanitra be dia be mihitsy ny fiainana ny ainany mba hamolavolana azy. Indikany hoe olona araka ny fon'Andriamanitra masy tsy hoe olona tanteraka na hoe parfait akory fa olona manana fahavononana anao ny sitrapony rehetra, izay ny dikany. Ny Samuela voalohany toko 7:20 hatramin'ny 7:20 dia taratry ny fotoana mainty na fotoana maizina tahaka ny karazana hoe fiainana tiana kosehana raha teo amin'ny toeran'i Davida tsika. Fotoana maizina tamin'ny fiainan'i Davida. Raha tenentsika amin'ny fomba tsotra sy ataontsika ao anaty farangososina dia hoe nanondrana re Davida teo amin'ny toko
teo amin'ireo toko ireo tahaka le mpahazo antsika senao hoe eo am-panarandiany ty tompontsika ity. Ndao jerentsika amin'ny teny ity ny Samuela voalohany toko 7:20 amin'ny dininy voalohany hatramin'ny 2:20 vakitsika vetivety ary izay tenin'Andriamanitra zao ny favaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Davida nanao Anakampo hoe mbola ho fatany Saoly ihany andray androany, tsy misy masoa afa-tsy ny mandositra aingana any amin'ny tanin'ny Filistina dia hamoy ahy Saoly ka tsy hitady aherany tanin'ny Israely intsony dia ho afaka amin'ny tanany ahy. Ary niaingy Davida nandeha mba mienjato lananaraka azy nakany amin'ny Akisy, zanaky Mahoaka mpanjaka ny Gata, ary nitoetra tao amin'ny Akisy tao Gata Davida dia izy sy ny olony samy nombany ankonany avy. Ary Davida mba mivadiny anankiroa dia iany Ahinoam manjay Israelita sy Abigaila Karmelita ilay novinadiny Nabala. Ary nambara tamin'ny Saoly fa Davida efa nandositra nakany Gata ka dia tsy nitady azy intsony izy. Ary hoy Davida tamin'ny Akisy, raha mahita fity eo masonao aoka mba homena fonenanao amin'ny tanàna anankiray any an-tsaha mba honenako any, fa nahoana ny mpanomponao no mitoetra aminao eto amin'ny renivohitry ny fanjakana. Andeha nomeny Akisy azy andro trizay Ziklaga, ka dia any mpanjakany Joda ambaraka androany Ziklaga. Ary ny andro nitoerany Davida tany amin'ny tanin'ny Filistina herintaona sy efabolana. Ary Davida sy ny olony niakatra ka nanafika ny Gesorita sy ny Gizrita ary ny Amalekita, fa ireo nonona tany amin'ny tany hatr'izay elizay dia hatrany akaiky ny Sora hatramin'ny tany Egipta. Ary Davida namely ny tany ka tsy nisy no velominy na lehilahy na vehivavy, sady namabo ondry amanosy omby sy boriky sy rameva ary fitafiny izy dia niverina nakany amin'ny Akisy. Ary hoy Akisy, moa tsy nanafika avanareo androany dia hoy Davida hoe nanafika ny tany atsimo zahay, le tany atsimo izay any Joda sy izay any Jeramelita ary izay any Kenita izahay. Ary tsy nisy novelominy Davida hoentiny any Gata na lehilahy na vehivavy, fa hoy izy hoe andrao zahay lazainy hoe toy izany nataony Davida ary toy izany ny fanaony tamin'ny andro rehetra nitoerany tao amin'ny tanin'ny Filistina. Ary Akisy nino any Davida ka nanao hoe efa nampangidy hoditra ny tenany any amin'ny Israely olona izy ka dia ho mpanompoko mandrakizay. Izay ny tenin'Andriamanitra. Ampasahivintsika fohy fa efa tany amin'ny toko 7:20 nanomboka ny fahasarotam-piainan'i Davida, nasarotiny Saoly mpanjaka mantsy ny fiainan'i Davida. Velom-pialona natanteraka tamin'ny Davida Saoly. Tsika senao zao mamadika an'le pejy sy le toko sy andininy ato dia tahaka ny hoe tsotsotra le izy fa tena fiainana tena izy angeny iainan'i Davida ary tsy mora velively satria sady sarotra le izy sady mafy ilay zavatra nitranga no tsy vetivety fa naharitra aman-taonany. Nitsoaka ny Saoly hatrany izy nanafitra ny ainy. Hatreo amin'ny toko 4:20 nefa dia namonjy an'i Davida hatrany Andriamanitra. Nitombo tamin'ny fahalalana ny fahatokiana ny andriamaniny Davida. Sady nalala izy dia nitarika azy atoky an'Andriamanitra izay. Raha jerentsika zao ny toko 1:20 sy 2:20 tamin'ity bokin'ny Samuela voalohany ity, raha io fotsiny jerentsika dia tsy latsaky ny anankidimy ny salamy nosoratany Davida, voasoratra Davida tamin'ireo vanim-potoana ao amin'ny 1:20 sy 2:20 amin'ireo toko anankiroa ireo. Salamy nandoaran'ny fony tamin'Andriamanitra, nanambaran'ny finoany ary indrindra nandraisany fandresena tao anatina fiderana. Tonga eto amin'ny toko 7:20 nefa tsika ankehitriny dia tsy hitantsika intsony ilay tononkirambavaka Davida. Enonao nge ny tononkirambavaka, sationany ny tononkirambavaka ny soratany any amin'ny salamy 9:17 fotsiny izao no alaitsika kely hoe amin'ny andro atahorako no itikiako anao. Izany ny tenin'i Davida izany. Ny hitantsika eto tahotra sy fanahiana no hitantsika taratra tao anatin'i Davida ary navela ny baiko azy. Zareo nke eo amin'ny andininy voalohany Davida nanao Anakampo hoe mbola ho fatany Saoly any andray androany. Lalina be. Tao anatin'ny io teny hoe nanao Anakampo tahoravako ny fototry ny olana
ary mazana fototry ny olantsika ihany koa ka mampilatsaka atsika ny anatin'ny fandriky ny fakam-panahy dia mitarika atsika ny anatin'ny fotaky ny fahotana. Fanontaniana tsotra apetrako aminao zao dia ity hoe inona ny ianao io zao no tena zavatra avelanao mivezivezy, avelanao maka toerana ao an-tsainao ao am-ponao ao. Raha ny fanahiana dia tonga ianao dia hiteny Anakampo, hiteny Anakampo ianao dia ho baiko ny fanahiana. Raha zay no avelanao maka toerana manjakazaka ao anatinao ao. Raha averimberinao ao an-tsaina hoe mbola ho avy ny andro hidiran-doza, dia lazaiko anao fa hibaiko anao zavatra tsy araky le fitarihan'ny fanahy, tsy araky ny fitarihan'ny fanahy fa miezaka ny hiaro teny ianao amin'ny alalana hevitra sy eritreritra samihafa. Zareo angeny fandehan'ny fisainan'i Davida eo amin'ny andininy voalohany eo ihany ahitantsika hoe tsy misy mahasoa ahy ho izy afa-tsy ny mandositra aingana ny amin'ny tanan'ny Filistina. Hitanao miainga amin'ile teny hoe Anakampo le izy. Misy zavatra makao anatin'ny fonao maharesy lahatra anao dia tonga marina aminao iny. Laingany Satana nefa iny fa any anatin'ny sainao dia eritreretinao hoe marina, dia mitarika ny fisainanao hoe tsy misy hevitra tsony zany, tsy maintsy miditra amin'ity lalany ity aho. Efa ajambainy fahavalo ny masonao amin'izay fotoan'izay. Moa tsy zany mahazo atsika mazana, mahatonga atsika latsaka ny anatin'ny kolokolo samihafa, ny anaty trosa samihafa, ny anatin'ny tsy fahamarinana samihafa. Moa tsy jamba mihitsy ve ny mason'ny Davida eto hoe jereo ange jereo ny teniny hoe tsy misy mahasoa ahy ho izy. Fa izany zany ny tena toerana nametrahan'i Davida n'Andriamanitra eto amin'ity toko 720 ity. Adinony Davida fa nahavonjy azy tamin'ny tanan'ny Saoly ange Andriamanitra ary mbola afaka manao an'izany. Tsy hoe mbola afaka fotsiny fa hanao mihitsy izy rehefa avelanao. Impirimpiry isika sy ianao no latsaka ny anatin'ny lavaky ny fiemorana tahaka ny Davida eto. Misy dosie mila vitainao ohatra. Tsy ny efa famonjena nataon'Andriamanitra anao teo aloha ny tadidinao fa le olona na le olana mety ahatonga sakana ngeza be amin'ilay fanaovana an'io dosie io. Hany ka ohatrany hoe lasa miteny Anakampo ianao dia voatery ianao misaina hoe sa ohatrany tsy maintsy anao kolokolo kely ihany, ohatrany tsy maintsy manome kely andranina vao ho tafavoaka io, tsy maintsy manao an'ity na iza roa. Jereo nefa ny zavatra nitranga teo amin'ity Samuela voalohany toko 720 ity. Jereo ny toyany io resaka any Anakampo ny zavatra voalohany, mieritreritra ao anatin'ny tenany ao izy. Mandinika ny olana dia iny ny aveziveziny ao anatin'ny sainy ao dia inona ny zavatra ny voatarika ny vokatra tao anatiny. Nandositra tany amin'ny tanin'ny fahavalo Davida, tany amin'ny tanin'ny Filistina, ary tsy voazao izy nanao an'io fa efa tany izy tamin'ny voalohany tany amin'ny toko 120 efa nanondrana ohatran'io ary efa nandray lesona fa mbola niverina tany any izy. Moa tsy ohatrantsika sianao koa amin'le fiainantsika manoloana tranga olana samihafa, misy fahasarotana eo tendrombohatr'olana dia inona ny ataontsika any amin'izao tontolo izao tsika sianao no mitsindroka famonjena tandremo raha avako. Jereo ny zavatra nataon'i Davida manaraka an'izay hitantsika teo amin'ilay andininy faharoa. Nanaraka ny Davida ireo eninjato niaraka taminy. Rehefa ny mpitarika no resy lahatra nalainga ny devoly anankiray dia lalina be fa ireo ondry tarihana, ireo olona tarihana dia mirona makany hatramin'ny fianakaviana samy mitondra ny ankohona ny daholo ny tsirairay avy dia lasa tany amin'ny tanin'ny fahavalo, tany amin'ny tanin'izao tontolo izao be tany daholo. Rehefa ity aty Anakampontsika ity no manjaka ilay fomba fisainantsika mitarika asan'ny nofo manahirana be. Ny lalina riavako dia tarihantsika ny hafa hiara-hitsindroka amintsika
Magaga fa ny zavatra diso mora inony olona mahavariana mihitsy zany ianao fa tsy namarika an'izany. Mora aparitaka amin'ny hafa lay izy rehefa miparitaka amin'ny hafa dia vetivety eo dia maro be ny mino. Raha misy olona manely tsaho anankiray zao variana mihitsy fa raha tenin'Andriamanitra iray no avoaka ohatra atao publication avoaka mety ataontsika any amin'ireny tambazotra ireny, tenin'Andriamanitra iray mety vitsivitsy ny olona voakasika iny fa mandefasa tsaho anankiray ange vetivety foana dia mino ny be sy ny maro. Ary tsy hoe mino fotsiny fa mihetsika ahetsika iny zavatra iny, ahetsika iny fahalalana diso iny dia hanao zavatra tsy ampiheverana. Zareo koa ny zavatra hitantsika teo amin'ity Samuela voalohany toko 7:20 fa zavatra nanomboka tany anaty sain'i Davida fa nitotongana. Rehefa nanaraka ny hevitry ny sainy tsy misy ny antoka avy amin'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra Davida dia inona nataon'Andriamanitra, inona ny zavatra tsy maintsy niseho, tsy maintsy nianto-tena izy, tsy afaka miantoka ny zavatra tsy natombon'izany Andriamanitra. Dia hitantsika eo amin'ny 5:9 fa lasa tsy maintsy nandeha niady tamin'ny tanàna manodidina izy ahafahany mahazo babo mba hivelomana, satria inona moa ny hivelomany ao Ziklag ao. Eny tokoa tena fahavalon'ny Israely ireo olona notafiandry zareo ireo. Jereo ny nanaovan'i Davida azy tena naripaka ry zareo, ny tanàna iray manontolo tsy nasiany olona velona na lehilahy na vehivavy. Misy fotoana Andriamanitra mibaiko tahaka an'izany, ohatr'izay zao ohatra ny baiko nampanaoviny an'i Saul mpanjaka tamin'ny Amalekita, fa eto hitanao tsy le fanaovana azy fotsiny no hoe zava-dehibe dia hoe mety rehefa nety taloha dia mety. Misy sitrapon'Andriamanitra mitranga tsirairay, tsy niaino ny fitarihan'Andriamanitra, tsy tany anatin'ny fitarihan'Andriamanitra izao zavatra ataondry Davida izao, fa filan-javatra no nanosika azy ireo hiady, fa tsy ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra mihitsy. Impirimpirintsika sy ianao ny tafalatsaka toy izany, tsy azontsika an-tsaina fa efa zavatra tsy nanomezan'ny tompo antoka ho antsika mihitsy no lasa misy atsika, tonga tsy maintsy mikaroka mikaroka rery ato ny lohantsika, satria tsika ihany napidikizo ny loha atsika tao dia miady mamorona hevitra atafavoaka atsika rery ao. Ry havako, ndao dia tonga amin'izany toeran'izany ianao ankehitriny, mety amin'izany ve? Amin'ity anio ity ny tompo miantso anao hoe ndao hiverina tsy andry herintaona sy efa-bolana. Azonao an-tsaina moa fa tao anatin'io herintaona sy efa-bolana ny Davida io tsy ny mpandinika ny Baiboly tsisy salamo voamarika mihitsy hoe nosoratany tao anatin'io fotoana io. Tahaka ny tena fotoana namaizina ny fifandraisany manokana tamin'Andriamanitra. Ho hitantsika moa afaka jerenao hoe any amin'ny toko 7 ny valiny zavatra nataon'i Davida teto amin'ity toko ity, le zavatra ataontsika nge misy vokany hatrany ny safiditsika, fa nahazo problema be mihitsy ry zareo tany Ziklag any amin'ny toko 7 vokatry le safidy nofo narahany. Ary tena mila isaintsaintsika mihitsy zany amin'ny safidy ataontsika isanandro. Fa tsy vitan'izany mbola tohizantsika ihany ange ny fijerenan'io toko 7:20 io hoe ny zavatra hitantsika mbola nitotona ambany kokoa ihany Davida, mbola nitotona tsy nijanona teo fotsiny hoe tonga tany Filistina dia naka babo samihafa amelomany vady aman-janany fa mbola nitotona ambanimbany kokoa izy. Mila azontsika tsara fa ny fahotana anankiray miatomboka tany anatin'ny eritreritrintsika tany dia misintona antsika hianjera amin'ny lalina kokoa raha tsy tapahintsika avy hatrany.
any anatin'ny saitsika. Ato anatin'ny ty saitsika ty averiko aminao indray le hoe ary Davida nanao Anakampo hoe ao anatiny io sainao io ny fiatombohan'ny ady ravako. Ary raha tsy tapahanao avy any dia mitsotsorika amin'ny latsaka midiny ianao. Fa toy ireny pesanteur na hoe ny herin'ny sitony tany ireny ny fahotana mampilatsaka midiny. Ny zavatra hitantsika eo amin'ny 10 latsaka tany anatina lainga tsara lahatra ary tsy voazao moa ty Davida ty ny mandainga fa dia lalina be. Tahaka antsika senao koa rehefa mila miaroaro tena zay. Ny olana ange rehefa misy zavatra tsy ao amin'ny tokony ho izy ataontsika dia mila saromana dia mila manao zavatra be da be any amin'ny zavatra tsy mety nefa mba hapiety an'le iezahana hapiety an'le izy. Zany ny adalan'ny fahotana zany. Tena mitondra antsika anaty fijaliana mihitsy. Inona ny zavatra niseho? Nandainga tamin'ny Akisy Davida ny teny hoe fireneny Joda nge no nitafianay ry Akisy, nefa tsy Joda zany ny firenena nitafiany fa ry Gizrita, ny Amalekita, ny Gesorita. Satria inona ny zavatra tiany Davida hiaviana dia azo sitraka amin'ny Akisy izy. Eo amin'izao tontolo izao zao tontolo izao manana ny fenitra takiny aminao ary arakaraky ny anekenao ny fenitra anankiray amin'izao tontolo izao ny takiny mihoatra bebe kokoa hatrany, mihoatra bebe kokoa hatrany. Tandremo. Zany ny tenenan'ny tompo amintsika amin'ny ao anatin'ny fitiavana hoe aza ty izao tontolo izao sy izay zavatra eo amin'izao tontolo izao hoe. Tandremo fa tena fandrika eto no hoe ahoana ary ohatran'ny hoe tsy maninona, zay koa tena fandrika be eto amin'ity ten'Andriamanitra ity, tsy hoe le fandrika amin'ilay ten'Andriamanitra fa eo amin'ilay fiainana ny ainandry Davida tamin'io izay mety hamandrika antsika senao ihany koa. Ohatran'ny jerena rehefa nitsoaka tany Filistina nge ry Davida tsy nanenjika azy intsony tokoa sao le. Ohatran'ny mety le hevitra. Ohatran'ny milamina fa vao niteny tamin'ny Akisy izy hoe mba meo tanàna zay toerana tonga dia nahazo Ziklaka. Ohatran'ny mahomby fa rehefa nandeha niady tamin'le firenena nandeha nanafika an'le firenena indray dia nandresy hatrany. Ohatran'ny hoe nisosa moramora ny fiainandry Davida. Ary eo sika ny tena mila mitandrina amin'ny fiainantsika ihany koa. Satria tsy voatery hoe hiteraka olana eo no eo ange ny fahotana raha afaka hoe. Ary mila tandremantsika eny le ao amin'ny Kolosiana 3:15 manambara amintsika hoe isan'ny ahafahantsika mamantatra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika rehefa misy an'le fiadanana tsy azo ozongozonina izay aty anatintsika fa Ndao avahana tsara le fiadanana vokatry ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra sy fieritreretana hoe ohatran'ny milamindamina zany nefa kay ao anaty fahotana. Tandremo tsara rehefa ohatra ianao zany zao hoe miaraka amin'le vadin'olona ry, misy fotoana nge tsy hoe dia matahotra foana ianao na hafahafa foana fa misy fotoana ohatran'ny mahazo aina ianao, ohatran'ny tsara kosa zany fiainana izany. Tandremo fa fahafatesana ny ao ambadika nefa. Fahafatesana le fiainana tsy misy fiainana no haikay ataon'ny fahavalo mitaty anao avy ao ambadika ao. So fa niverina amin'Andriamanitra io Davida io. Ary izay no tiako ambara aminao hoe na inona lava ka mety nahalatsaka anao, mahalatsaka anao ankehitriny, Ndao hiverina amin'ny tompontsika fa ampy ny famindrapon'Andriamanitra. Fa i Davida na tahaka izany hoe nanao adalana samy hafa ary mahavariana hoe misy toko maromaro manambara ny zavatra tsara nataon'i Davida fa misy toko maromaro koa atao amin'ity bokin'ny Samuela ity manambara ny adalan'i Davida. Fa mbola lazaina any amin'ny asan'ny apôstôly 3:12 iny fa olona araka ny fon'Andriamanitra izy. Satria izao na dia hoe heritaona sy tapany ary izy nanondrana tena dia niverina ny sainy, nody tamin'ny tompo dia afaka niainga vaovao indray. Ny afatra apetraka aminao dia ity.
manoloana le fiainana iainantsika ny fahamarinan'Andriamanitra, andehanantsika ao amin'ny lalany fahamarinana manaraka nyity tompontsika ity isika, aza vela hiorina mitahotra sy ny ahiahy ny fiainanao. Na inona tahotra ny anatinao, mitahotra izany misy fihetsepo mandeha ho azy zany, fa tsy avela atsika hibaiko atsika, hivezivezy sy hanjakazaka ao anatin'ny saitsika ao ny fanahinany amin'ny ho avy, ny eritreritra ny amin'ny olana io. Raha vao io olana io saintsainao androa manalina dia lazaiko anao fa mamoron-javatra io nofinao io, mamoron-javatra atao io. Ndao mahita tanina filistina andosirana io, oka tsy mandeha any amin'izay lalana tsy sitrapon'Andriamanitra. Tsika toero manomboka amin'ny voalohany mihitsy dia efa toero any anatin'ny eritreritra ao ny fanahina. Filipiana 4:4-5 ny fanoherana azy, tenin'Andriamanitra. Koa amin'izany ilay tenin'Andriamanitra aza manana inona na inona, fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana ny entinareo maneho ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amin'izany dia le fiadanan'Andriamanitra, le fiadanan'io tompontsika io Jesosy Kristy io no miambina ny saitsika sy ny fotsika, ny hevitritsika ao anatina fiadanana tanteraka. Andao hiara-teny amin'ny Davida ihany sika. Davida ihany angely efa nitononiko anao tary amin'ny Salamy 4:5 tary. Andao tononitsika hoe amin'ny andro atahorako no itikiako anao. Amin'ny andro atahoranao iny mihitsy no andao ianao isafidy. Saranga atoky an'Andriamanitra. Amin'ny andro atahorantsika sy ianao dia isafidysika hoe atoky an'Andriamanitra isika. Ndao hivavaka. Andriamanitra mankasitraka anao izahay ny amin'ny teninao izay nozarainao taminay tamin'ity an'ity, manambara aminay ny amin'ny tantaran'i Davida sy ahitana endrikay mihitsy ao anatin'ilay izy, ilay fiovaovan'ny toe-ponay mbetika mahatoky anao, mbetika toa miezaka miavotra amin'ny tenanay fotsiny. Jesosy hifonanay aminao zany, hifonanay aminao. Fa amin'izao sisa izao izay tompo te hianatra, atoky anao amin'ilay andro atahoranay iny indrindra. Amin'ilay fotoana sarotra hitadidy an'izay efa nataonao, anana an'izay lazonady izay, fa tsy hoe amin'ny voaloha mahatoky dia avy eo ohatrany tsy mahatoky indray rehefa mandeha eny ny fiainana. Jesosy avaoziny eo anatrehanao ny ao anatin'ny sainay ao. Andrasanao mihitsy izay hoe hiova, anaiko hovainao amin'ny fanavaozana ny saina, ty izay atolotra anao io saina io, avaozy io tompo. Atonga an'io tena feno tenin'Andriamanitra, anjaka ny tenin'Andriamanitra fa tsy anjakazaka ny eritrerim-pona rehetra. Mitondra anay, mampilatsaka anay any amin'ny fahotana izay ihany gaga amin'ilay ataonay rehefa avy eo. Hay moa zavatra kely any akampona ihany no mandeha. Misaotra Jesosy fa miasa amin'ny fiainanay tsirairay ianao. Amin'ny anaranao ny anaovanay ny vavaka. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 420, andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo. Mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny Chaine fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook Chaine d'Honnêteté sy ny tranokala www.chainedhonnêteté.mg. Renareo teo ny Fandaharana Chaine d'Honnêteté.